Faly tafiaraka aminao any atokantrano indray izahay eto amin'ny fahitalavitra Madevery Pijery Ajaina. Amin'izao takarivany talata faharoa amby roapolo ny volana novambra 2022 izao. Asaina mpitiavana isika any atokantrano any anaraka hatramin'ny farany. Ny fampahalalam-voantsika eto amin'ny fahitalavitra Madevery. Tamin'ity androany ity moa nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fihaonana tampon'ny firenena. Miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay eto amintsika ka io mpanabetsaka amin'izay fihaonana tampony izay ny vaovaontsika amin'ity alina ity. Entina anokafana izao vaovao izao dia ny trangan-javatra izay misy eo tetsy amin'ny village de la francophonie tamin'ity androany ity satria dia efa voaroba sady ny vahiny teny amin'ity ivitoerana ity. Io jerentsika ary ny sary. Ny sokatra ho an-daolobe nanomboka androany village de la francophonie etsy Andotapenaka. Tamin'ity androany ity dia efa maro ireo mpitsidika nandalo teny an-toerana na izany malagasy na vahiny izay nitsidika ireo trano eva maro manodidina 20 Rehefa fotoana tahaka izao dia tsy diso anjara fa mitady lalana trano ireo mpanao ratsy. Lasipra sady ny vahiny androany ka entana sy vola teo amin'ny trano eva ivoariana sy kanadiana ny very. Maniana azontsika tenenina hoe ny fidiran'ny ireo olona zany mba hijery amin'ny atao village teny zotra sy matsara. Fidirana amin'ny sika zany dia raha ihany hitanareo izy io aorian'io mandeha scanne mandeha portique. Izany hoe tena haute sécurité zany no azo ilazana azy. Nefa moa amin'izay haute sécurité izay tsy misy ny atao sécurité 100%. Misy ihany ireo manana sain-dratsy izay miditra tafiditra atao amin'ny sika. Atao hoe standy anankiroa zany izay voan'ireo halatra nataon'ireo. Misy koa visiteur zany olona mba mitsidika misita voan'izareo ihany koa. Nisy ny fipetrany sy ny tompona andraikitra teo anatrehan'ity zavatra niseho androany ity. Tsy maintsy nampandre ny manam-pahefana eto aminay zay officier de police judiciaire izay tokony andraikitra satria tsy maintsy atao marina tsara hoe ny zava-miseho dia zareo no afaka mamaritra an'izay zavatra izay. Ny fivoahana eto amin'ny sika zany dia miakatra avolenta kokoa, izany hoe ny olona izay mivoaka rehetra zany dia tsy maintsy savana tanteraka zany amin'ny atao haute sécurité ny tomobile dia misy koa fisavana. Ireo vahiny sy ilay malagasy tratra ity halatra ity dia efa noraisin'ny tompona andraikitra ny tanany ka efa nataony fikarakarana ny tota taratasy rehetra nilaina tamin'izany sy ny fantanterahana ny famitorana.